Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana tolotra sy tinady eto amin'ny télévision malagasy midi any midi manasa antsika rehetra mpitiavana anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Mafana dia mafana ny andro eto andrenivohitra eto na dia eo aza ny orana izay nentin'ny rivo-doza Belona nanomboka omaly izay fidiran'ny Antanety dia mbola mafana foana ny andro raha ho an'eto andrenivohitra aloha amin'izao fotoana izao. Amin'izay hoe andro mafana izay indrindra no iresantsika mahakasika ny satroka amin'ity androany ity satria misy toe-karena mihodina be ao ambadika itony satroka izay anaovantsika itony satria mamelona malagasy maro ny fanamboarana sy ny fivarotana ny satroka ary ifandovan'ny isa taranaka mihitsy ho andry zareo mpanamboatra sy mpivarotra izany satroka izany. Misedra olana izy ireo amin'izao fotoana izao satria manomboka sarotra ny mahita ny akora fototra fanamboarana ny satroka vita malagasy no ireny akora fototra ireny efa ahondrana makany ivelany amin'izao fotoana izao ary betsaka ny mpandraraha izay mandeha manangona an'ireny akora fototra ireny ary tsy lasa sarotra ho an'ireo mpanamboatra satroka zany no mahazo ny akora fototra amin'izao fotoana izao. Etsy andanin'izay ihany koa ny fifananana izay atrehan'izy ireo amin'ny satroka vita sinoa izay tena miparitaka tokoa eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao ary araky ny fanadadiana izay nataonay dia ny satroka vita sinoa ireny mety hoe lafolafo kokoa izy fa mateza kokoa no izy hoe vita amin'ny plastika izany satria ny satroka vita amin'ny akora voajanahary taka itony zany dia indraindray izy tsy mahazaka rano nefany izy ihany koa dia tena hoe mahazaka mame atsika zany rehefa hoe amin'ny andro mafana be tahaka izao dia andeonge ho arahantsika izay fanadihadiana izay mahakasika ny satroka sy ny tontolony. Migaingaina ny andro manerana ny Madagasikara, mahatratra hatramin'ny 4.3°C ny maripana. Mandoro ny masoandro. Ny asa mandraharaha andavanandro nefa mitohy hatrany. Vahaolana iarovana amin'ny masoandro ho an'ny ankamaroan'ny malagasy ny fanaovana satroka. Hita taratra izany ety an-dalambe, saika amin'ny satroka avokoa ny ankamaroan'ny mpandeha an-tongotra. Ny satroka vita amin'ny akora voajanahary no tena be mpanao noho izy tsy mitana hafanana raha ny hita eto andrenivohitra. Voapirofy ihany koa izany ety amin'ny tsenan'ny Kom, malaza ho fohy be ny satroka eto Madagasikara. Mandeha eto ny tsenan'ny satroka. Mpivarotra avy any Moramanga i Madame Vero izao tonga mividy ambongadiny eto amin'ny Kom izao. Ohatrina zao nangalanao an'ilay satroka teo? Sy roa arivo. Aiza ilay izy no amidy? Any Moramanga. Dia amidy ohatrina zao ireny tena tonga? Tombagna Betsaina. Mbo azo lasaina mandelo isa mahay ny andro. Nosana zao any Moramanga mahalafo satroka firy isan'andro? Rehefa mba tena mandeha tsena dia 10 dia ilay satroka ohatriny ahoana zao no tena mandeha? raha may ny andro dia ilay vita gasy mandeha. Fa rehefa sendra ilay moran'andro ireny dia vita sinoa mandeha. Ilay olona manaraka toetrandro. Raha vao hitanao raha vao avy ny orana dia tsy tiany zareo satroka gasy fa ilay natony dia simba dia raha vao avy indray ny orana dia ilay vita sinoa no mandeha satria ilay mahatary koa. Dimanjato sy 4,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 ariary ny vidin'ny satroka vita amin'ny akora voajanahary toy ny rafia, ny taretra sy ny sisa. Misy amin'ny loko sy ny modely isan-karazany. Mazava ho azy vita malagasy avokoa izy tony. Amin'ny taretra zany ohatran'ry avonry dia misy koa ilay ohatr'izao vita amin'ny rafia
dia le satroka zany alain'ny olona daholo izy amin'ny ankapobeny fa arakaraka le toerana zany dia ny any ivelany izao le satroka ohatr'izao no tena alainy dia eo an'le toatoerana indray le somary be haingokaingony ohatr'izao zany tena alain'le toatoerana ny faritany tena makalazy Majunga, Tamatavy, ny any amin'ny province zany amin'ny ankapobeny dia ny any ivelany koa ny vahiny tena manondrana anazy zany amin'ny izay zany tena mpanao mihitsiny izay mamokatra anazy dia isan'andro aloha zany izay tsy mivarotra isan'andro aho fa laka misy zoma satria izay rehefa andavanandro manamboatra fa isan-kerinandro zany fa hoe eo amin'ny efajato na dimanjato satroka eo satria mpakamaro koa zany tena maka an'le izy. Mpihavana ny ankamaroany ireo mpivarotra satroka eto amin'ny Koma ireto. Izy ireo ihany no mamokatra ny satroka ary ifandovana izany asa izany eto. Mandanina firy andro zany zao manamboatra indray amin'io? Tsy voakoty hoe indray andro hoe ohatr'izany fa hoe ny ao anatin'ny herinandro zany misy hoe mahavita Mahalo ny sarany ihany ve mividiny amin'le hoe mety hoe elaela ny manamboatra mety hoe sarotsarotra mitady matière première nefa 3 arivo ny vidiny. Mbo mahavelona ahitana tombony ohatrina isaka satroka zany izy ireny. ka hita fa 6 000 ohatra hoe akaika Christmas zao dia le anjava zao no tena mandeha tenay aloha fivelomana efa fivelomana amin'ny andavanandro izy. Efa taonany maro zany nareo nanao an'ity asa ity? Efa taona maro ka. Firy taona zao? Teo ny efa teo 10 taona teo zao nanaovana iny. Ohatran'ireny foana ve modelina satroka nataonareo hatramin'izay sa miovaova manaraka ny lamaody sa hoe ahoana? Ohatran'ireny ihany ka. Ohatran'ireny foana dia ny anay aloha ohatran'ireny foana hatramin'izay. Ny alefa avy any ambanivohitra dia ireny ihany no efa mahazatra anay. Isan'ny mpandova ny asa fandraharana amin'ny satroka ihany koa i Madame Fanja. Izy indray tsy mamokatra satroka fa miantoka izany avy any Ambatolampy na Ambositra na avy any Toamasina. Entiny eto amin'ny atelier avy eo ireo satroka ny antohana ireo, omena endrika sy ampiaingona izay vao amidy eo amin'ny Koma sy aparitaka manerana ny Madagasikara. Io le tena mamokatra an'le satroka, io tena moahana an'le modely zany. Fa raha vao tsy manana an'io dia tsy afaka manao an'le modely satroka hoe atao an-dehilahy, atao am-behivavy, atao an-jazakely. Ty masinina ty zany ohatrany hoe io tena famokarana an'le izy. Manana lasitra isan-karazany satroka ohatra hoe satroka Zafy Albert, satroka vita sinoa tonga eto ohatra hoe ampazahoana forme fotsiny ohatra satroka vita sinoa. Fa le izy zany ohatrany hoe efa vita ohatr'izao fa ampazahoana forme fotsiny dia na itony zavatra tony ohatrany hoe vidina anarady rehefa avy eo asiana finition dia atao eto indray haka forme aloha dia izay amin'izay vao haondrana. Amin'ny 7-valopolo izay rehefa mpivarotra satroka dia ohatrany hoe ny ray aman-dreninay mandova zany zay ohatrany hoe satroka nataony zareo taloha dia mifindra aty aminay fotsiny dia zareo indray nijanona dia zareo mipetraka any ambanivohitra moa izay indray nanohy an'ilay asa. Tony zany mividy zay mividy ohatra hoe miakatra ny Tamatavy dia maka satroka Tamatavy dia tony izao vita any Ambatolampy, vita any ambanivohitra Ambatolampy dia mividy zay dia rehefa avy eo dressenay an'ny lasitra dia izay manao ny bordure sy
manao finition dia avy eo izay no mivarotra manao angro. Olona anankiroa no dezako satria tsena zao efa tsy dia mandeha tsony fa hatramin'ilay ohatran'ny mampikorotakorotana ny politika io dia tsy dia mandeha tsony ilay tsena. Tamin'ity taona 2019 ty sy ny 2018 teo zany tena zara mahalafo izay. Rehefa ohatran'izay ohatran'ny hoe mahalafo be akaiky ny krismasy fa zao izay tena tady tsy mivaky loha ary indraindray. Zara mahalafo saky hoe 50, 100 nefa taloha izay mahalafo ohatra hoe 500 isa zany isaky ny tsena. Dia ilay olona koa ohatrany hoe eny ambanivohitra tratran'ilay asa andahalo mikorotakorotana dia lasa ohatrany tsy tafakatra zao fa lasa retika misy ny sasany tsy tafakatra mihitsy fa lasa na ny vola ampiasana lasa nany amin'ilay tsena tsy mandeha. Dia na ohatra hoe mampitrosa ianao dia anananao vola izy dia lasa tsy tonga tsony mitrosanao iny nefa ilay olona raha ohatrany ho raraka amin'ilay fivelomana dia tsy tafavelona tsony izy. Le izy aloha raha ohatra hoe mba miakatra ny vidin'entana dia mety mba afaka hisinjovana ho avy fa rehefa hoe le olona ohatrany lasa miha-crise fa na ny vola ampiasanao ary na ohatra hoe mampiasa vola ianao dia lasa tsy dia misy dikany tsony ilay vola ampiasana satria ohatrany hoe ambony be ilay vidin'entana nefa ilay vidin'entanay ambany be dia lasa zara mahazo bénéfice anay amin'ilay entana. Satria lasa lafo be daholo na ny hividianana azy dia na ilay olona koa mivarotra tsy dia mahalafo ohatran'ny taloha fa lasa zara mahalafo izy dia lasa ohatrany hoe tsy te hividina intsony toy ny zara fahazahoana tombarotra dia lasa tady tsy hahavelona indraindray ilay izy zany hoe asa atao dia sarosarotra be ilay hoe mivadibadika amin'ilay asa fanao dia farany tsy maintsy ho hiafisana eo. Satria amin'izao raha miovaova asa ianao dia indraindray tsy mety aminao iny zavatra ataonao iny dia efa hita no mba mahazatra dia hita no hovaovanao fotsiny ilay modèle ilay entana atao zany. Fa taloha tony lamody be. Toy izao taloha ohatrany hoe lafo 3 arivo toy ny Antsasakely tony nefa izao 2 arivo dia lasa ny mpividy 2 arivo mbola mivarotra mihoatran'ny 3 arivo zany ny varotana. Dia ilay olona koa amin'ilay fiainana ohatrany hoe satroka koa ve ro vidiana 3 arivo. Dia farany anaka mba hoe tsena ny mahitany zany. Rehefa ohatra izao nefa mandeha be ny tsenanay amin'ilay hoe krismasy fa izao ilay olona tsisy dikany amin'izarona tsy misatroka amin'ny fety zany. Fa resaka hainandro sisa mba ilan'ny olona satroka dia izay. Fa tsy lamody tsony zany ilay satroka dia aleon'ny olona mikasikety rehefa tovolahy fa tsy tia satroka bozaka zany ohatrany hoe nefa taloha ireo mahavelona tsara. Izay manaraka lamody nefa ny mpanao an'ilay molina mihitsy nefa maty dia lasa mpandimiko izy dia ohatra lasa tsy dia mivoaka ilay forme avoakan zareo fa raha tianay dia nefa ilay satroka koa manaraka lamaody ohatra hoe indraindray am-behivavy mandeha be mihitsy dia indraindray ohatrany tsy tiany olona ny am-behivavy fa aleo no mividy an'ny sinoa satria sinoa be modèle be dia ny andehilahy ohatrany hoe tsy dia miova moa ilay olona koa misy ohatrany hoe mbola tia an'ilay satroka lamaody gasy ihany na dia izany azy fa tsy mivadibadika amin'ny fanaony. Ankoatran'ny malagasy dia manjifa ny satroka avy eto amin'ny Kouma ihany koa ny any ivelan'ny Madagasikara rehetra any, any La Réunion, Maurice, Europe, États-Unis sy ny sisa. Ny volana Desambra tahaka izao indrindra no tonga ireo mpikomandy ny satroka vita malagasy eto amin'ny Kouma. Misa amanarivony ny komandiny mpandraharaha iray. Amin'izao zany fotoana fahatongavan'ilay vahiny komandy an'izy ity koa moa ilay andro koa mafana dia manjifa koa zany ilay toerana amin'izao. Izy aloha zany raha atao hoe kely manjaka dia tsy mahatratra manala ohatr'izany arakarak'ilay olona mikomandy zany. Fa raha zavatra ohatrany toy ny eto an-tsena manko zany zavatra efa standard dia raha mitovy amin'ilay tiany izy dia prix ohatrany ety an-tsena ihany. Satria makamaro ry zareo dia milatsaka ny prix ny mitovy amarotana isan'andro ihany zany. Mitovy satria ny amarotanay amin'itony izao manko efa prix makamaro. Dia raha ohatra izy mitady zavatra hafa ankoatran'ilay hoe fahita ety an-tsena zany dia amin'izay manatombo prix. Na eo aza nefa izany dia mpifaninana amin'ny satroka vita malagasy, ny satroka vita sinoa. Lafo kokoa izy, saingy mateza kokoa
ary mahazaka rano ary be mpanjifa noho izany. Le vita sinoa zany a le toerana no tena makan'le izy dia misy vanim-potoana tena kanona le sinoa zany a rehefa le toetrandro ohatra hoe manora satria le izy a mahazaka an'le zay toetrandro zay amin'ny ankapobeny aloha mametraka olana kely ihany le satroka sinoa satria presque mirona any amin'izay le sinoa zay le olona no izay anton'izay hoe merimerika ohatra ny andro. Tena manimba be le sinoa, manimba ny tsena gasy izy zany. Ny fanananay aminy sisa amin'izao dia hoe nenay latsaka vidy fanendry zareo lavidy dia rehefa indray le satrokara malagasy indray a mora simba amin'ny matière naturelle le izy fanendry zareo plastika dia maharitra matona dia raha ohatra hoe olona manamanam-bola dia aleo ny mividy satroka sinoa ohatra hoe 10 000 ariary dia maharitra ela tondray ividy anenao rofina taretra dia embonana dia simba na zareo mpanao satroka mpanamboatra an'ireto koa lasa na izy koa tsy mahavita tsony amin'le hoe tony rofia tony miakatra angonin'ny sinoa dia lasa sisy akora tsony eto ohatrany hoe vao vidin'ny sinoa lafo be le izy dia izay satroka mivoaka ao tsena ny satroka gasy dia analan'ny sinoa sary dia rehefa avy eo dia iny no entinena amin'izareo dia amboariny dia lasa satroka vita gasy amin'izay lasa ohatrany tsy dia mandeha amin'le matin'le satroka sinoa. Iray amin'ireo mpivarotra satroka vita sinoa eto amin'ny Koum Inga Emmanuel efa mihavitso izy ny akora fototra fanamboarana ny satroka vita malagasy ka lasa manahirana ka aleony miantoka satroka eny amin'ny sinoa. Ny mpaka entana avy any amin'ny faritany no tena mpanjifany eto. Le bebe reto zao mandeha fajato tsy mandeha zao tena zara raha mahalafo 400 isa le andro mafana raha au contraire zara tokony andeha satria mafana ny andro tokony andeha nefa le olona mihitsy ny tena tsy manam-bola. Fa be mpisafidy ihany koa ny satroka eny amin'ny friperie. Ny kaskety eto ny tena be safidy amin'izao andro mafana izao. Kaskety zao misy dia 1000 misy 25 maromarika karazana misy 3 alina dia misy 4 alina dia misy rahetsy ao anatin'le izy. Fa inona amin'izany lafo be zany? Misy zao marika Jordan zao misy marika vovoka indray le voapark zay marika efa navoakan'ny sinoa daholo izy dia lasa tsisy mihitsy ao anatin'le friperie amin'izao. Zay zao ny lafo indrindra amin'izao le voapark manafatra olona mihitsy zany izy eo amin'izao. Misy tonga vidy zany misy tonga dia misy mety aminy vidy izy mary. Zany hoe tsy mivoaka ety an-tsena zany zareo ny kaskety marika be reny e. Balle vakiny eto fa arakaraka le balle vakiny. Io zany zao rehefa ohatra hoe tsara le balle dia tsy vakiny aty fa vakiny any amin'ny dépôt na any an-trano. Fa marika daholo ny ao anatiny. Dia ohatra zao zany zao le kapodarako zao mety aty an-tsena le amidy mora le hoan'ny olona le mafana fa le marika ihany tsy amidy be. Misy paka ohatra misy telefona na manapatra anazy amin'ny Facebook efa tonga izy. Ohatrina zany zao aty satroka. Tony zany zao 25 ato ambany Dia reny amin'ny 30 000 ny tony. Ny anako izy tony 15 000 fotoana ohatr'izao izy zany mandeha mafana ny andro mandeha izy amin'izao. Dia miakatra be ny vidiny rehefa hoe mandeha. Miakatra be ny domaine zao mampiakatra entana daholo rehefa resaka friperie miakatra foana ny balle dia indrindra fa amin'izao fety zao zany resaka friperie miakatra daholo. Fehiny tandindomina fahalanina tamingana ny satroka vita malagasy noho ny efa fahavitsi ny akora fototra fanamboarana izany. Eo ihany koa ny fiparitahan'ny satroka importation eny an-tsena rehetra eny. Miandrandra fanohanana avy amin'ny sika malagasy rehetra ny mpamokatra mba anjifa ny vita malagasy ho tombony ho an'ny rehetra.
dia izay zany mahakasika ny fanadihadiana momba ny satroka iny inona fa voaraintsika rehetra ny afatra raha hitantsika teo dia tena hoe amin'ny endriny, amin'ny lokony, amin'ny karazany maro samihafa ny satroka vita malagasy izay hitantsika eny an-tsena eny sy ao amin'ny koma ary any an-tanànantsika rehetra ny fanjifana izany araka ny voalaza tao anaty fanadihadiana teo dia hoe manjifa ny vita malagasy tombony ho an'ny rehetra. Zanam-pandarana faharoa izay hoentina ho anareo atao anatin'ny tolotra sy tinady androany dia ho an'ny ivelany isika satria mampiady saina be ary olana goavambe ao Ejipta ao ny rano amin'izao fotoana izao. Antony dia hiena be ny rano izay ho afaka ho ampiasain'ireo Ejiptiana ireo ato ato satria efa ho vita ilay barrage goavambe ao Etiopia izay miainga amin'ny renirano Nil. Ny renirano Nil io nefany dia mamelona Ejiptiana maro. Andengeo raha antsika tao anatin'ity famakafakana hoentin'ny Joara Voajanahary ity ny andindiny mahakasika izay. Ny reniranon'ny Nil dia iray amin'ireo renirano isan'ny lava indrindra eto an-tany. Firenena 10 no lalovan'ny Nil ary ny ankamaroan'ireo firenen'ireo dia miankin-doha amin'ny avokoa. Fa ny tena mivelona amin'ity renirano ity dia i Ejipta. Ny 7.7 isanjaton'ny rano iveloman'ny Ejipta mantsy dia avy ao amin'io Nil io avokoa. Ary ny 5.7 isanjaton'ny mponina dia monina manamorona ny renirano. Misotro, mamboly dia miainga ao amin'ny ranon'ny Nil daholo zany. Mitaitaina ary marary andoha mihitsy ry zareo Ejiptianina amin'izao satria manahy mafy fa hiena be ny rano ho azo avy amin'ny Nil ka sady hiena be ny rano fisotro no faty mihitsy ny fambolena. Antony zany dia manangana tohodrano barrage faran'izay goavambe ao amin'ny fireneny i Etiopia, tohodrano miainga avy amin'ny renirano Nil io. Efa tamin'ny taona 2012 no nanomboka ny asa ary vola be 4 milliards de dollars no natoton'ny Etiopia amin'ny fananganana ny tohodrano hoentiny mamokatra herinaratra moa zany. Fantatra izao fa ho vita amin'ny taona ho avy io ny asa, hanomboka hamokatra sy tsinjara herinaratra ao aminy amin'izay ry zareo Etiopianina. Mazava ho azy moa fa dia tombotsoa be ho an'ny Etiopia ny fisian'ilay barrage indrindra amin'ny lafin'ny toe-karena. Fa isan'ny sitraka n'io barrage io koa ry zareo an'ny Soudan. Koa dia mampirisika mafy an'ny Etiopia i Soudan hamita tsakany sy andavany ny barrage. Tsy izany kosa nefa i Ejipta fa dia hiena ny rano ho tonga any aminy. Ny barrage ao Ansuan ao atsimon'ny Ejipta mantsy dia efa mampihena sahady ny rano tonga any atokantranon'ny olona sy ny fambolena ary dia anampitrotraka an'ity barrage vaovao ity koa izay ataon'ny zareo Etiopianina izany tsy ampiny ny rano any Ejipta izany. Ny mponina any an-toerana mitombo be. Raha 30 tapitrisa ny Ejiptianina ny velona amin'ny ranon'ny Nil tany amin'ny taona 770 dia efa tafakatra 100 tapitrisa izy amin'izao fotoana. Eo koa ny fiovaovan'ny toetrandro, miha-mafana sy miha-maina ny renirano. Tsy tenenina intsony ny loto miditra ao amin'ny renirano vokatry ny fivarinan'ny rano maloto sy ny rano maloto n'ireo ozinina be dia be manamorona ny reniranon'ny Nil. Efa 7 taona moa zao no mandeha ny dinika sy fikaroham-bahaolana eo amin'ny firenena 3 tota, Ejipta, Soudan ary Etiopia, fa mbola tsy hita aloha ny fifanarahana. I Etiopia mantsy dia manome toky fa tsy hisy fiantraikany any Ejipta akory ny fisian'ilay barrage. Koa dia takian'i Ejipta ohatra ny ahazahoany antoka fa ahazo rano 40 milliards de mètres cubes isa taona ry zareo. Tsy vitsy zany ary tsy afaka manome toky an'izany zahay ory zareo Etiopianina. Dia mikatso eo zany ny dinika aloha. Manao kajikajy mantsy ry zareo any Ejipta. Ny filaza mipahay rano mantsy na ny hydrologue eto ambonin'ny tany dia hoe tsy tokony ho latsaky ny 1000 mètres cubes isa taona isan'olona ny rano ho azo. Any Ejipta nefa tsy misy afa-tsy 570 mètres cubes sisa amin'izao fotoana izao.
ary any amin'ny taona 5 aza dia iena ka ho lasa 500 mètre cube sisa no ho azony zareo Egyptianina. Tsy ampitsony ny rano any Egypta na ny osotrona na ny ambolena. Fa dia efa naka fepetra kosa aloha zareo ary maromaro ny fepetra ny raisiny ny mpitondra Egyptianina toy ny hoe fametrahana robinet mitsitsy izay mandeha eny rehetra eny Ankalamanjana publika zany. Eo koa ny fampienana ny fambolena izay mila rano be. Ny vary ny tiany horesahana voalohany amin'io. Entan'ny fitondram-panjakana mihitsy ny tatsaha Egyptianina tsy ambolo vary itsony satria ny vary fambolem-bary mila rano be. Dia eo koa ny fepetra nananganana ozinina manadio rano. Efa misy orinasa Amerikanina moa no nahavita fifanarahana fa anao an'io ozinina fanadiovan-drano io. Fepetra efa noraisiny reo fa ny zava-dehibe ho an'ny Egyptianina kosa aloha dia ny mba ahitana vahaolana iarahana amin'ny Etiopia sy Soudan. 7 taona ho isika teo no efa nandeha nidinika ny négociation sangy tsy ahitambokany hatramin'izao. Amin'ny volana janoary io dia iverina hidinika indray ry zareo ary hiditra tsehatra mihitsy anao fanelanelanana ny Banque mondiale. Asa aloha izay efa rany fa dia samy miady ny tombontsoany. Miady ny tombontsoany rehetra manodidina ny reniranony Nil. Tapitra sady mifandarantsika tamin'ity andro aty tompolasy tomboko vavy ankasitrahana ifeno isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Amin'ny herinan'io dia efa nadihadiana amin'ny loha hevitra hafa mahafinaritra sy mahaliana indray no entina eo anareo ato anatin'ny tolotra sy tinady hatrany. Mametraka veloma mandrapiana mandrapitafary tompolasy tomboko vavy.